Vaky ny fantsindrano eny Ambodivona, ahitana fantsindrano vaky eny Ambodivona Andravoangy ny iray oralasa izay efa nandray andraikitra kosa ny eo anivon'ny Jirama ka vokatra izany dia miato ny famatsian-drano eny Ampasampito, Soavimbahoaka, Manjakaray, Argamosy ny Anjanahary ary Andrenarivo, Ambodivona, Ankadifotsy. Tompoko vavy sy tompoko lahy, asio j'aime vetivety ny videontsika ary aza adinona ny miaboneny chaîne-natsika, aza adino ihany koa ny mametraka ny komantera milohany hirisoantsika amin'ny resaka zay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, ataontsika vetivety izany fanaovana abonnement izany. Ndao ary resapo zandray no hanombohantsika ny filazana ny zavamisy ato anatin'ity video ity. Isan-taona dia feno fozamena ny lalana any amin'ny nosy krismasy. Mamakivaky ny tanànan'ny krismasy any Australie isan-taona ireo foza miloko mena mifendramonina ho any amoron-dranomasina Indiana. Isaky ny vanim-potoana ny orana toy izao eo anelanelan'ny volana Oktobra sy Novambra no mivoaka mifendramonina ireo foza ireo ary mahagitra eo amin'ny 2 herinandro eo izany fifindrany izy ireo izany. Raha araka nambarany ireo olona maharaka ny zavatra ataon'ny foza ireto moa dia tsy inona akory ny antony io fifindrana io fa hanatody ireo foza ireo. Ny lahy mandavaka ary ny vavy mandatsaka antody. Arovana manokana ihany koa izy ireo eny andalana satria tena manana toerana manandanja amin'ny fiarovana ny tontolo iainana any amin'ny nosy krismasy ireo foza ireo. Zavatra anisan'izay tena nanaitran'ny maro moa ity zavatra ity ka ampahafantariko ianareo ato satria anisan'ny zavatra niseho tany antoerana ity ary misy isan-taona io fifindrany foza monina io. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'izay resapoza izay ndeha arisika hijery ny resaka hafa ankoatran' izay resapoza izay. Iarantsika mahay sy iarantsika malala fa anisan'ny teny sy ny resaka moa ity ramatoa hitantsika amin'ny sary ity ary niteraka resabe ny resaka izay nataony. I Fernancello raha teo moa dia nilazany hoe tsara ihany mba manaraka vaovao re ramatoa Lalatina. Te hamelo mafy ny adversaire anareo enao nefa io kandida ankaikinao io ihany izany petana izany hoy ny fanehoan-kevitra izay nataony Fernancello nanoloana ny resaka izay nataony ity ramatoa Lalatina ity. Jereo nefa nahihary lala aza sady aikatra maheno izany resaka ataonao izany hoy Fernancello raha nandefa hafatra mivantana amin'ity Lalatina Rakotondrazafy ity. Fanazanina tsy zany kosa dia nazava sy nahitsy ny hafatra izay nomeny Lalatina ary toy izao moa ny hafatra izay nomeny. Hary lala raha manantsoa ny vote utile eto Antananarivo renivohitra. Ao anatin'ny ady no ahalalana ny tena namana ary ao anatin'ny fotoan-tsakotra no tena ilaina ny firaisankina. Dia izay no antony ijoroana hanohana sy hampandany ny kandida laharana fafito tsy iza moa izany fa ramatoa hary lala raha manantsoa amin'ny fifitenana ben'ny tanànan'ny Antananarivo renivohitra. Ary anisan'ny nolazainy ity ramatoa ity ihany koa ny hoe amiko dia tsotra mila olona afaka miantoka ny famarinan toerana ho an'ny firenena satria raha mikorontana Antananarivo dia mikorontana i Madagasikara iray manontolo. Mazava ho azy fa tsy ho an'ny kandida ny fanoherana mihitsy izay efa mandrangaranga korontana foana no afaka hitondra ny filaminana eto andrenivohitra hoy ny fanehoan-kevitra izay nataony ity ramatoa ity. Ary anisan'ny notsindriny manokana ihany koa ny hoe olona tsy maintsy manana fijery tsy mifanohitra amin'ny fitondram-panjakana ary mahay miara-miasa amin'ny filoha Andry Rajoely no mety sy tokony hitantana ny tanànany Antananarivo. Nohony zany dia ramatoa hary lala raha manantsoa ihany amin'ireo kandida milatsaka no manana izay masontsivana izay. Izy rery raha teo no manana ny trakefa mahalala ny tena olana ny tanàna nohony izy efa nilomany tao anatin'ny fitantanana na tamin'ny naha PDS azy na tamin'ny naha mpanolo-tsaina ny tanàna azy nandritrany izay 4 taona izay. Nilaza ihany koa ity ramatoa ity ny hoe hamafisiko
ity teboka iray goavana ity. Efa niarahany iaina sy niarahana hita fa tsy mikatsaka izay hanarenana sy hanatsarana ny tanàna izany ny fianakavinany Ravalomanana, fa mbola mibantoerana loatra ny baiko ny valifaty politika ao amin'izy ireo. Vavolombelon'ny fitantanana tsy nanjary sy namotika ny komina ny tena nandritra ny fitondrany Ramatoa Lalao Ravalomanana hoy ity Ramatoa ity raha nanamafy izany teboka iray goavana izany. Na tiana na tsy tiana ary na hanaiky na tsy hanaiky tsy nitondra soa ho an'ny tanàna ny fitantanany izy mivady tany aloha fa vao maika aza namotika dia mbola ampinatrotraka indray ve amin'ity zanany ity hoy ity Ramatoa ity. Izay tsy mahay mikabary tsy mety miady hevitra tahaka ny reniny tamin'ny fotoanandrony ary tena mbola tantanany dadany fa tsy afaka mandeha irery. Mbola ny dadany no mibaiko amin'ilay manao ialahy imasom-bahoaka etsy eroa sy ny pomba azy tahaka ny efa nazatra azy hatrizay. Amin'ny fotsy miangatra kosa hoy ity Ramatoa ity tsy asiana fahajambana noho ny fanatisma fa tena ampandinihana tsara dia Ramatoa Harilala Ramanantsoa no vote utile amin'ity fifidianana eto Antananarivo ity. Ary no faranany ity Ramatoa ity mo ny teny izay nomeniny hoe farany ho manokana dia zava-dehibe amiko foana ny vehivavy masahy mandray andraikitra hanehoako firaisankina manokana ary mendrika ho tohanana sy amporisihina. Fidio ny laharana fafito so gaga ianareo hoy Lalatina raha milaza an'izany zavatra izany ny tenako tsy mitady toerana mihitsy aho raha manohana any Ramatoa Harilala Ramanantsoa fa mety amiko tsara mihitsy ny asako amin'izao sady efa lalim-paka atompoky raha teo ny resaka haino vakijery efa be raha teo izay vita tamin'ny fitantanandraram-panjakana izay fa tena faharesen-dahatra fotsiny hoe mila mifidy Harilala Ramanantsoa. Izany moa ny hafatra izay nataony ity Ramatoa ity anisan'ny tena niteraka resabe tao anatin'ny tambanjota antserasera ka nahatonga iny Fernancello nilazany hoe tsara ihany ny mba manaraka vaovao ry Ramatoa Lalatina fa io kandida izay tohananao io mihitsy no anisan'ny tsy tonga tamin'ny izany fanehoan-kevitra na hoe débat lazainao izany. Ny horesansika manaraka dia tranga hafakely izay niseho tany Tanjombato. Mpitondra moto tradoza noho ny adalany. Mpitondra moto iray no nitongy andrijiry teny Tanjombato rehefa varina ny herikerika nijery tovavy teny andalana. Raha ny fanazavana voaray tany antoerana dia natsikakitra tovavy anankiroa izy ka rehefa varina ny klaksonna anireto farany izy dia tsy nahita izay lalana ka nifatratra teny amin'ny andrinjiro. Tsy naninona nefa izy fa ny moto nipotika ny lohany ary nihomehy ireo vehivavy fa izy kosa tonga dia lasa avy hatrany. Izany moa tranga hafakely izay nisy tany Tanjombato koa dia zaraiko aminareo rehetra. Ho faranantsika tanteraka moa ity video ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy ka ny hamaranantsika tanteraka azy dia any Analalava. Ireto sary hitantsika ireto moa dia Analalava, toerana iray hita any amin'ny fakitra Sofia any no misy azy. Toerana tena feno loharanjono ary mpanarato sy ny tantsambo ity toerana ity. Toerana mahafinaritra sy mahatalanjona ny mahita hakanton'ny ranomasina ravahany ireto mpanarato maro ireto ka manasanao mba hitsidika kely Analalava any amin'iny fakitra Sofia iny raha sendra malalaka sy manampy-taona. Zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo rehetra na vita nahen'ny video hatsamin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka misesisy ato. Zay fa tsy halavianay ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy.